Faly antsika rehetrarehetra indray amin'izao takarivan'ny asabotsy izao. Araka ny fotoana izay fanomezana dia hiresaka kely tsika momba ny tranga miseho any Madagasikara. Rehefa sabotsy ohatr'izao moa izay dia manao manifestation aty andafy aty fa androany izany tsy nisy ny hetsika izay nataonay fa any Toulouse ny hetsika. Noho ny antony toetrandro nefa dia tsy afaka nandeha tany Toulouse koa izahay fa dia eto izany aloha tsika niara nijery ny zava-nitranga tany Madagasikara sy manerana ny Antananarivo. Eto izany dia tehiteny be dia be ny zavatra ny famaofao tao anatin'izay andro vitsivitsy izay ka tena hoe mampametra-panontaniana hoe inona zany inona no zavatra tena important, inona zavatra tena hoe manan-danja amin'io fitondram-panjakana io sy ireo izay miaramila ampomba azy. Miaramila ozy izy tsika hoe mpitandro filaminana ny force de l'ordre ny tiako tenenina amin'izany. Zavatra tokana aloha ariverenako satria tena nahataitra dia izao. Nanonga mpanjakana i Andry Rajoelina tamin'ny 2024. Ny hetsika fanongana mpanjakana tamin'izany dia tsy hetsy-bahoaka fa hetsika nanakaramana ny mpitandro filaminana sy ny dahalo sy ny gros bras n'Antananarivo. Oka izany izay zavatra hipetraka ao anatin'ny tantara sy ao anatin'ny saitsika. Gros bras sy dahalo ary mpitandro filaminana no karamainy Andry Rajoelina nanonga mpanjakana tamin'ny 2024. Ary lazainy fa hetsy-bahoaka nandorany ny RNM, TVM ary nandorana ny Magro rehetra eran'ny Madagasikara, nandorana ny Trading Center izay orinasa izay trano fivarotany malagasy marobe, nandorana ny La City sy ny teo amin'ny Sitika teo Behoririka, izany Supreme Center ihany koa, reo zany nodorana daholo tamin'izany mba anaovany Andry Rajoelina fanonganam-panjakana. Dia amin'izao zany isika lazaina hoe nareo malemy, nareo pasifika, raha io hetsika pasifika io tsy ho vitanareo. Fa ianareo miteny hoe izany tadavinareo izahay andoro, tianareo hoe doranay inona tianareo doranay inona. Tadiavinareo izahay handoro any Madagasikara ray manontolo mba ametrana tany tandalana eo. Tadiavinareo izany izay anakarama dahalo koa zany any atsimo any na any avaratrany mba hiakatra ao Antananarivo hanampy an'ireo malagasy ireo. Zay fa izany no tianareo hatongavana vao hoe hetsy-bahoaka ty hetsika ty. Fa ireo vahoaka izay mandeha am-pilaminana, ireo vahoaka izay midina am-pilaminana, miaraka amina kandida folo izy, tsy olona ray, olona folo. Amin'ireo kandida folo hoe tsisy milaza ho anaty na izany ho toanana na izany ho atao an'izao na izany ho atao an'izao eto. Fa izy folo dia miombonantoka, ny ray fo izy folo dia miara-mitaky ny famerenana ny tany tandalana. Fa inona ny tadiavin'ny olona? Malemy loatra ny hetsikareo, tokony efa misy zavatra doroana. Ore olona. Mampitehiteny hoe fa nianatra tamin'ny Andry Rajoelina ve nareo izany? Fa mety ve izany ny zavatra nataony Andry Rajoelina tamin'ireny? Fa isika malagasy izay tonga saina hoe tsy mety ve ireny, dia ireo olona midina eo an-dalambe ireo fotsiny, izay efa manalina ireo fa mbola tsy ampy, tokony amina tapitrisany olona midina eny. Amina tapitrisany tokony hidina eny ary asorintsika aloha tony olona mandreraka tony. Ary hetsika mpilaminana ny atao, fa ireto mpitandro filaminana. Inona zany ny tiany zareo tongavana? Io zao hitantsika ny tenenin'ny Andry Biaromaly fa izy onona no nanakarama an'ireo mpitandro filaminana andeha
anongana ny fitondrana io kanefa ny vola nomenan'ireo mpitandro filaminana dia vao maika nandeha nitifirany ny vahoaka teo amin'ny 13 mai. Tsy miinterpele anareo ve zany zavatra zany? Hoe sady efa voavidy vola leto mpitandro ny filaminana no mbola tsy any amin'ny vahoakany ny côtéany fa mbola any amin'ny mpitondra. Teneniko anareo fa amana ataoko hoe impolo isan'andro aty aminay aty misy miteny zay maramila, zay général, zay colonel, zay katsaka tsaramaso voanjobory zao. Omeo zao miliara zay dia aonganay io. Dia aussi za hoe faretolata mieritreritra raha nome miliara anazy eo zany zay dia inona no setrin'izay ho an'ny Madagasikara? Inona no valin'izay ho an'ny Madagasikara? Ny zavatra tsy fantatry ny vahoaka mitaky vola amin'ny mpanao politika io hoe karamo zay vao andeha hiado amin'ny firenena, karamo zay vao hitolona ho an'ny vahoaka, karamo zay vao hitolona ho an'ny fiverenany tany-tandalana, fahazahoana fifidianana madio. Ny tsy fantatrareo dia zao. Io vola io ane tompoko tsy vola hoe ty nisy vola naniry teto dia ato fitangosana anazy, fa volana mafia io. Matoa misy olona mamenao volana miliara gratuit zany, million anatin'ny 30 minitra. Volana dala tompy zany, vola hodiovina zany. Ary io vola hodiovina io dia volana volamena io, na volana rongony io, na volana cocaïne io, na volana trafika isan-karazany io. Fa tsy hoe iny fa omenanao satria ianao tena mitolona ho an'ity fireneny ity, na ianao tena hoe hanova rafitra eto amin'ity fireneny ity ka dia ao anatin'ny 3 andro omena ianao ny 40 miliara anaovanao campagne. Mandainga izay miteny anareo an'izany. Mandainga izay miteny anareo an'izany fa dia teneniko. Fa ny vola ampiasaina amin'ny campagne raha ny tokony ho izy dia vola tsy paipaika ny mpikambana. Ny mpikambana no manao tsy paipaika ary manangom-bola mba anaovana campagne électorale. Ny mpikambana no manao hetsika levée de fonds amin'ny fomba isan-karazany. Opération cake, opération concert à gauche droite, opération isan-karazany, mivarotra t-shirt, mivarotra boky, mivarotra izany levée de fonds normal. Fa ny olona milaza aminareo hoe tao anatin'ny 30 minitra nanao levée de fonds dia nahazo 4 miliara andeha hanaovako campagne électorale. Fantatrareo izy no teneniko amin'izany. Dia olona mividy anareo malagasy ary mivarotra any Madagasikara ampitsanganana. Satria ny takalon'izay dia rehefa lany eo izy raha ho lany mbola isy fifidianana aloha eo raha ho lany eo izy dia amidiny amin'ny gantany Madagasikara. Ianao ao anatin'ny Madagasikara anisany. Izany no mahatonga antsika hoe tsy ekena ny candidat tsy malagasy intsony. Tsy ekena ny candidat mizaka zoam-pirenena vahiny. Tsy ekena ny candidat izay efa namitaka ny firenena tamin'ny trahison andehanana hanompo firenena hafa. Ary tsy ekena indrindra ny fifidianana mitanila ampandaniana olona tsy nofidim-bahoaka. Ka ono androany hitatsika iny andeha hoe ny 13 mai ny collectif de 10 candidats. Nahoana no ireo olona mandeha tsotra, mandeha milamina, tsy nisy nitondra kopay, tsy nisy nitondra hazo, tsy nisy nitondra vato, tsy nisy nitondra, tsy nisy nandeha nandorondorona hoe nandeha nandorondoro zavatra teo. Nahoana no ndrarafa ny mpitandro filaminana tifitra vararaka amin'ireny bala mandratra reny, amin'ireny lacrymogène mandratra reny, ary sady masepitra ny mandratra. Fa naninona ireo olon'ireo? Fa naninona? Iny nisy vehivavy anankiray tena nahery fo mihitsy nanao carreau grenat izy. Zaho
kosa izy miady ho an'ny zanako tsy manana tsy afa-mianatra ny zanako tsy mahita ho anny izay tsy manana asantsony izahay tsy manana espoir ntsony izay eto amin'ity firenena ity dia no samborina izy na no batainy reto maramily reto izy nefa le vehivavy dia tena nasambyjoro aiza daholo ny malagasy rehetra ny vehivavy ihany ny tena masambyjoro eto amin'ity Madagasikara ity firy ny naratra teo ny osindra ny drapeau malagasy androany ny osindra ny saim-pirenena ny sainam-pirenena malagasy noho n'inona noho ny fiarovana olona anankiray tiana hijanona eo amin'io fitondrana io noho ny fiarovany ny mpitandro ny filaminana ny filaminany olona anankiray ho tonga eo amin'io fitondrana io ary dia ohatray koa ny ataon'reto membre ny gouvernement anisan'izany tia ministra izay nanao siniany ny certificat de nationalité any Andry Rajoelina ministra fitsarana lazainy fa zone rouge ony eo Analakely eo amin'ny 13 mai raha matoa tia zone rouge nao oviny io satria lasa ministra ianao dia voasaritsarina daholo ny kolokolo nataonao mandritry ny asanao tao amin'ny fitsarana sy ny kolokolo natao mibadinao sy mbola ataonareo mivady eo amin'io fitondrana io dia eo ianao ny andeha isolelaka eo lazana fa zone rouge eo amin'ny 13 mai o raha matoa ministra hitanay daholo ny zavatra ataonareo mivady ny vadinao manao dossier ho an'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny kabineany ao dia omena rariny dia nao manao intervention anti-ambadika tsy izany ange ny asana ministra tsy izany ny asana ministra fitsarana tsy hanao rabateur ohatra izany dia hiteny ianao hoe zone rouge eo amin'ny 13 mai dia niteny koa izay fa raha misy mbola migadra ireo olona izay nisamborinareo dia izay tsy anaiky tsy manaiky izay raha matoa ministra fa satria ianao izany no mahatonga andreo olona migadra dia miteny izahay olona tsy naninindreo tsy nikasy tanana mpitandro filaminana tsy nanakorotana tsy nangalatra tsy nandroba fa nandeha nitaky nanao hevitra nitaky ny zofototra izay anana ny vahoaka malagasy rehetra no atondian'ireo olon'ireo teo nefa dia nisamborina nefa dia niratraina ary iny hitanay koa iny lacrymogène tonga dia nataon'ireo mpitandro filaminana eny amin'ny tomobily ny candidat anisan'izany ny président Ravalomanana amon'olona mihitsy tadiavinareo fa le tomobily nga nanakana ny lalanareo nalalaka be mihitsy ny eo amin'ilay vidéo tsy hoe iny fa nandeha nanitsaka ny mpitandro filaminana le tomobily ko maninona notifirina androany any ianareo ny tompo lacrymogène androany nareo ny tompo basy androany nareo ny tompon'io fahefana io androany nareo manaraka baiko fa tsy hainareo raha pitso mivadika tampoka io ary rehefa mivadika io dia eo indray nareo dia ilaza hoe izay tratry ny antsinjay politika tratry ny vengeance tratry n'izao non amin'izay fotoan'izay nareo ho tsaraina noho ny zavatra nataonareo ho an'ny vahoaka malagasy ary za dia niteny io arivo io izao izay mbola manao recoupement manisany maratra ho izahay satria rehefa matratra isa maromaro ny maratra amin'ireny manifestation reny dia tsy azo eken'ny tribunal pénal international intsony izany ary raha misy maty amin'ireny zavatra reny dia crime contre l'humanité ny anarany ary ianareo izay miraitsykombakomba amin'izany crime contre l'humanité izany général Bomba izay natao akeriny eo amin'io fitondrana intérim io mpanonga-panjakana na ny vinantonao arany tsy momba ny zavatra tenenao ny vinantonao mipetraka ao Toulouse miaraka amin'ny zanakao dikan'izay ny zanakao vavy tokana tsy manaiky akory ny zavatra ataonao tsy makasitraka akory ny zavatra ataonao nefa dia ianao no manjakazaka ao heninay daholo fa ianao no tena mandeha mamame baiko sy mandeha ny mitarika an'ireo mpitandro ny filaminan'ireo président ny sénat fosika ange ianao président ny sénat fosika ianao
ary président par intérim nanonga-panjakana oka izany hiditra tsara anatin'ny lohanao général bomba fosika ianao président fosika ianao ninina tenenao ary rehefa vitany ny fitondranao dia hitanao zany hoe ho tsaraina eny amin'izay fitsarana mahefa an'izany eo zay dia promesse zay mpanonga-panjakana ianao atteinte à la sûreté de l'état nataonao ary ny président ny sénat teo aloha ary manana razafy mahefa no naonganao nefa izy no président par intérim ka tsy ho avelavelanay foana izany fa sao denao mieritreritra sao denao mieritreritra hoe tsy tany olona io fa nangina ny olona satria lasa président par intérim ianao denao mampamono olona eo ianao mampamono olona amin'ireo gendarme reo gendarme ny tena mitifitra sy manjakazaka amin'ireo mpitandreo filaminandreo anisan'izany koa tsy hay Christian ianao na tsy hoe nafindranao tsy hoe nafindranao amin'ny tsy hoe nafindranao amin'ny général bomba io koa ny fitondrana dia hoe afaka ianao tsy misy ninina tsony mahazo anao nanonga-panjakana ianao nanonga-panjakana ianao ary nasorinao tamin'ny président any sénat izay manao intérim ny fahefana dia nalainao izany dia rehefa hitanao hoe memenina daholo olona dia mody nafindra amin'ny général bomba le izy zany patron anareo menakavy mamy Ravatomanga no patron an-tsay Christian mamy Ravatomanga ny patron an-Rajoelina mamy Ravatomanga ny patron an général bomba mamy Ravatomanga ny patron ny ministre de justice mamy Ravatomanga ny patron anareo rehetrarehetra eo mbola i mamy Ravatomanga ihany koa no patron any citeny miara manao deal aminazy ianareo amin'izay le deal entre ny citeny sy Ravatomanga rehefa tsy lasa Rajoelina dia i citeny no alefa eo izay mahatonga azy hazakazaka amin'io élection io satria efa nahazo toky tany amin'ny Ravatomanga ao anatin'ny deal izay natao hoe raha vao tsy tafa i Rajoelina dia ianao dia manantena be mihitsy ny tisiteny hoe ho alefa Ravatomanga eo ny tsy fantany olona efa nanao fatidrano devoly na i Ravatomanga na i Rajoelina fa tsy fanary na amora na misarotra fa oka ho fotsiny dia nefa izay no madiana tanindrazana dia eo ianao ilaza eo hoe nanao levée de fonds 3 minitra dia nahazo vola maloto volana volamena volana trafic d'or ka zavatsara volana trafic d'or no ataony citeny eraky ny anaovany campagne io tsy sahany lazaina aminareo io ary voalaza mazava tsara ao anatin'ny code électoral fa tsy azo ataony firenena anankiray manome fond de campagne na manome fond de propagande ho an'ny candidat anankiray tsy maintsy olon-tsotra tsy mety raha société tsy maintsy olon-tsotra no manome fond de campagne ary tsy maintsy hamarina ireto daholo rezany olona nanome zany fa tsy hoe za tsy hanome fa amin'ny manaraka teneniko anareo rehefa rovina amin'ny manaraka rovina izao ianao manao campagne dia izao ianao no tokony manao an'izany déclaration zany fa inona moa zany no ilazana hoe tsy mety ny andehanana amin'ny fifidianana io inona no ilazana hoe complice amin'ny fampandanina ny Andry Rajoelina ny olona izay mandeha amin'ny fifidianana io anisan'izany Andry Rajoelina bien sûr tsy tokony ho candidat izy ary tokony manajatena izy mametra-pelana fa izy mifototry ny olana amin'izao tsy manana ny zom-pirenena malagasy intsony izy fa tsy vitan'izany fa nandritry ny 5 taona ny nanaovany tetezamita nataony à feu et à sang Madagasikara
izany afeo iasana dia misy vavolombelona, tsika rehetrarehetra vavolombelona, ary tsika rehetrarehetra nalala fa nanaovana trafikana bois de rose sy trafikana volamena akoatry ny trafikana zavatra maro isan-karazany tao a Madagasikara. Izany ny antom-pivelomany zareo sy nanangona ny volana nandritry ny tetezamita. Ary izany ny mbola nataony zareo nandritry ny 5 taona nitondrany teo 2018 à 2023. Rehefa avy nolaniana daholo ny volam-panjakana rehetrarehetra, tsy voaloha ny jirama, tsy voaloha ny karama ny mpampianatra pikarika, ny karama ny andamin'ny teany mpampianatra manomboka hatrany amin'ny EPP ka hatrany amin'ny CEG sy lycée, tsy voaloha intsony ny fikarakarana ny personnel ny université, tsy voaloha ny bourse ny mpianatra, tsy voaloha daholo ny karaman'olona rehetrarehetra. Ny maramila ihany sisa mbola alohan'ny tsikelikely eo. Tadiavina ho privatisena ny douane, ny impôt, ny CNAPS. Izany rehetrarehetra izany no tsy anekena hoe olona tsy mizaka zom-pirenena malagasy, mamotika tanindrazana ary tsy mieritreritra fa tsy nienterehana. Dia rehefa vita ny enterehana dia izy ampianariko any andafy ny zanako. No ny fitiavako anjanako no angalako nationalité. Ny olona ohatr'izany tsy mendrika hitondra ny Madagasikara ary tsy ekena mihitsiny, tsy ekena. Mbola ilatsaka amin'ny fifidianana io. Ary indrindra araka ny lalàna tsy mahazo milatsaka intsony izy rehefa tsy manana zom-pirenena malagasy. Mazava anie izany. Fa nahoana ny HCC mbola manaiky. Amin'izao zavatra mitranga zao dia ampiasainy daholo ny fananam-panjakana rehetra manomboka hatrany amin'ny voiture. Ny voiture administratif plaque rouge avadika an'zareo plaque mainty. Bâtiment public ametrahan'zareo afisy ngeda be grand format, double infraction. Tsy azo atao manao afisy grand format ngeda be ohatr'ireny, tsy azo atao mampiasa bâtiment public hanaovanao campagne. Tsy miteny ny HCC, tsy miteny ny CENI. Eloko anie zany, madisqualifié zany ohatra izy ka mbola tsy maintsy ho candidat ihany, disqualifié izy. Izy raha teo fa tsy tokony ho candidat, double disqualification zany. Avy eo ampiasaina daholo ny olom-panjakana. Hitantsika reny ministra tsy nametra-pialana mbola mandeha manao campagne. Hitantsika ny site ny ministère fanabeazam-pirenena efa nametra-pialana madame le ministre, mbola ampiasaina ihany ny personnel sy ny page Facebook ary ny site ny fanabeazam-pirenena anaovana campagne. Mbola hitantsika reny fampiasana an'ireo draine sy ny solitena mpanjakana rehetra eraky ny distrika rehetra any ao amin'ny fampianarana anaovana campagne. Tsy vitany natera-behivavy ibomba fa niteraka vehivavy ihany koa. Saingy ny eloko ny rainy tsy eloko ny zanany. Fatatsika fa ny vinantony ara tsy d'accord amin'io zavatra ataony io ary tsy menatra masaha mijoro ny vinantony milaza tsy mety ataondra fozany. Zany ny anatra ho antsika malagasy zany. Na dia mifanapatsinay ary zareo. Dia izao ankehitriny izao tsika mangina ny CENI sy ny HCC manoloana ny fampiasan-kery satria anisany fampiasana fitaovam-panjakana ho fiarovana ny candidat numéro 3 io ataony Tsay Christian sy Général Bomba amin'ny fampiasana ny tandro filaminana anakana ny olona tsy hanao etsika amin'ny mpilaminana eo amin'ny 13 May io. Dia ozy izy ianareo hoe tsy misy fomba hafa ave anaovana an'ity. Fomba hafa inona? Tokony misy manao jiady eo amin'ny ano dia manapoaka ny tenany. Zay vao hoe maresy lahatra anareo le tolona. Sa hoe tokony hoe misy mandory ny tranony bomba na misy mandory ny tranony Tsay Christian? Tsika tsy mpanao an'izany. Sa hoe misy inona zany tadavinareo? Fa ny tokony ataon'ny vahoaka malagasy rehetra manomboka amin'ny latsinainy. Tsy miasa intsony.
ny mpiasa-panjakana rehetra idina ny appareil administratif. Manomboka amin'ny talata, larobia, lakamisy, midina eny an-dalambe daholo ny olona rehetrarehetra leo délestage. Ary amin'ny asabotsy dia eny amin'ny 13 mai daholo isika rehetra miaraka amin'ny banderole sy ny sainam-pirenena ary tsy manaiky mihemitra na misy lacrymogène na misy itifirana eo dia miara-mirona daholo makeny ny 13 mai tsisy mihemitra eo. Izahay aty dia mijery ary manampy anareo amin'ny fomba rehetra ny fianakavianay, ny zanakay, ny havanay rehetra miaraka aminareo any daholo. Fa ireo olona izay mamadika tanindrazana mandeha miinsiste amin'ny fifidianana amin'ny 9 oktobra io kosa dia tsy amelantsika satria ireo dia mandetika ny tanindrazantsika ao anatin'ny kiso mbola iverena ny olona izay efa mamono ny malagasy. Androany zao na eny izay hoe misy olona anankiray namono ainy teo Andravoahangy tratry ny lacrymogène. Mbola hojerena raha marina izany na diso fa tsy fantatra na marina na diso le izy. Fa raha sanatria izany ka misy dia tsy ho moramora ny fandatsahan-drano ataonareo gendarme, ataoko hoe gendarme mihitsy. Fa tsy hoe falifaly ianao maliseky fa satria tsy nahofoka iandry biary nanaovanao anazy tao. Bien sûr tsy nahofoka izy satria marina mitavozavoza, manao dahalo ny ainy, manao trafikana bois de rose sy manao trafikana volamena no ainy, fa raha manao débat intellectuel tsy any zany. Fa ny marina dia tsy accident iny hélicoptère iny ary mbola teneninay zany tsy accident iny ny zavatra natonga an'iny. Dommage moa izahay tsy manana ny proof am-pelantanana fa fianakavian'ny olona izay nandevina ny razana no nahita fa nisy voatifitra teo amin'ny vatan'le olona anankiray izay hita faty. Ny anankiray moa tsy hita faty mandraky ny androany nisy nanafina sa nisy nanahoana ny fatiny. Ka tsy hoe satria ny tavozavoza teo amin'ny Real TV ny dahalo anankiray izay nifanehitra tamin'ny gendary dia hoe tsy marina ny zavatra tenenina. Fa izahay dia tena nisauteny amin'ny plafond mihitsy na eny hoe ay dahalo ny nalefa teo amin'ny 13 mai tamin'izany andro izany. Normal raha ohatra ka tsy pasifika ohatran'izao ny tolona teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2009. Normal raha ohatra ka ohatran'ireny à feu et à sang lundi noir no nitranga tao Madagasikara. Fa izahay kosa miaraka amin'ny 10 candidat dia tsy dahalo. Izahay mpitolona, izahay mpitandrazana ary izahay malagasy. Tsy nangalatra izahay, tsy nanodikodim-bola izahay ary tsy manaiky ihany koa ny firenenay ho amidy amin'ny vahiny amin'ny alalana fifidianana. Tsy manaiky izahay ny firenenay no atao takalona fond de campagne. Normal izahay raha ohatra ka tsy manam-bola andehanakaraha manadahalo. Ka izao zany ny vahoaka ny tompony teny farany dia oka isika vahoaka ho tonga saina hidina eny an-dalambe fa izay be mibasy, izay akanga maro tsy vakinam-bo, izay mitabe tsy lany mamba ary ny vahoaka ny tompony fahefana andeha eny amin'ny 13 mai izay kanja ny fahaleovantena no hitakitsika vahoakan'izany fahefana zany asorintsika amin'ireo mpanonga-panjakana izay nanomboka hatramin'ny 2009 no makaty dia manonga-panjakana ihany ny asany tsy mitsahatra amin'izany fanonganam-panjakana izany. Tany tsy misy fanjakana Madagasikara amin'izao fa tany hoentin'ny dahalo ambony latabatra. Ka ho alaitsika amin'ireo dahalo ambony latabatra ireo ny fahefana amin'ny alalan'ny hetsika fotsy izay toizantsika manomboka alatsinainy ka mandripatonga ny sabotsy. Fa manasa anareo rehetrarehetra malagasy rehetra irahina fa ny firaisan-kina ihany no herintsika ary oka isika tsy hanaiky, tsy ho anaiky lembenana. Izay misambotra anareo sambory ataovy angaredona. Ary aza manaiky sakanana anareo fa tonga dia midiry manao vangaredona.
Zay ny afatra tiako tenenina androany fa na izany ary dia makahery atsika rehetra izay naratra. Makahery raha tena nisy tokoa ny namony ainy dia ho hitantsika eo moa izany dia makahery ny fianakaviany rehetra fa tsy ho raraka tany fotsiny rano izay namony ainy eo, tsy raraka tany fotsiny rano izay naratra teo fa misy vidiny io ary mananjina ny ranareo izay nalatsaka, mananjina ny herim-ponareo izay no velivelesina fotsiny nefa nareo tsy nanao ninina. Fa ny dahalo sy ny mpangalatra sy ny mpanao bois de rose sy ny mpanodikodim-bolam-panjakana ireny izay tokony ho samboriny zandary tsy samboriny fa ny vahoaka izay mitolona mpilaminana andeha eo amin'ny kianja ny fahaleovantena no ampiarana hery. Zay fa dia mandra-pionandray dia amin'ny alatsinainy tsika mihoana.